zavatra roa no tiako apetraka eto amin'ny fanomboana. Raha mbola misy ny fijanonana io fitondrana io amin'ny toerany amin'izao tsika miteny zao dia nohony fiarovany tafika sy ny fiarovany hasese azy. Ka ho anay solombavambahoaka dia mazava ny resaka eto. Voarainay solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo ho an'ny fanovana lay hafatra avy aminareo bekintana avy amin'ny tafika, ka izao ny valikafatra avy aty aminay. Ay mo fantatrareo fa misy lalàna code pénal eto amin'ny tany sy firenena. Lay lalàna marobe ny tanisanareo teo reny, ay mo fantatrareo fa misy an'izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa kosa ny zavatra mahagaga anay androany dia tsotra. Le lalàna zany natao hampiharina amin'le vahoaka madinika, fa tsy natao hampiharina ho an'ireo mpitondra fanjakana. Zany hoe tsy hitanareo reny kolokolo be deaibe reny, tsy miteninareo momba ny lalàna. Tsy hitanareo reny fandikana imbetsaka, impolo, ninjato, ninarivo, ny lalam-panorenatsika malagasy. Tsy hitanareo reny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena reny. Fa androany nareo rehefa mitsangana lay tompo-pahefana, zay ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, mijoro ka tsy hihemitra etsony, dia indronareo fa mampirangaranga ndray lay lalàna. Hantao hery fiarovana ny vahoaka ve nareo, sa hery ho fiarovana ny hery? Force pour ressort sa force ho an'ny vahoaka ho dernier rempart, ho an'ny vahoaka fiarovana ny vahoaka sy ny fananana, ho tafy bahoaka. Malahelo zahay satria nanomboka tamin'ny alahady dia efa henonay io zavatra io, fa misy vola miliara ndray no miparitaka any amin'ny tafika. Tena nalahelo zahay. Kay moa voaka tokoa ny fanambarana androany, tsy gaga tsony zahay. Fantatray ny zavatra niafina tambadiky ny fanambarana iny tao. Ka hoy zahay amintsika tafika eto androany, zahay teneninareo hoe tia vola, tia seza. Efa taona tompoko no nanananay seza, fa nareo no soloiny isakin'izay manofy tsy mihetsika izy dia soloiny daholo nareo reo. Zahay efa taona no nipetraka tao amin'ny sezanay, ary raha resa-bola fantatrareo fa tsy nandray vola ary tsy voavidy bola izahay telo amin'ny fitopolo. Hazava tsara amin'ny vahoaka malagasy zany toe-zavatra zany, satria manahirana raha amin'izao fotoana itenenantsika izao. Ny vahoaka malagasy efa ny safidy ho vahoaka hoentina ao anatin'ny demokrasia, dia indrondray ianareo tafika fa mibranle na mampanangasanga ny fampitahorana rehetra izao. Zahay raha tany amin'ny ministère teneninareo hoe mananjo ireo, zahay tompoko tsy nanao forcé na rakoto na rabe, tsy nanao forcé anizaniza zahay nandeha tany amin'ny ministère. Fa ianareo kosa no fieritseretanay azy manao hery famoretana hampiasa reo olona efa tsy mazoto tsony hanompo an'izao fitondrana HVM izao. Nareo mihitsiny zany no manome hery indray, mambabo indray ireo olona zay te hivoaka. Zahay tany no ny antson'ireo olona reo, no ny antson'ny syndicat, no ny antson'ny mpiasa mpanjakana rehetra, mpiasan'ny ministère rehetra, no ny faneriterena azy mahazo azy. Ka gaga zahay raha androany nareo no
mamoaka an'izao lalàna rehetrarehetra zao na ho tanisanareo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny code électoral ny code pénal dia tsy vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena zany tsy vahaolana ntsony ny resaka juridisme sur juridique ataonareo fa ny vahaolana dia ny fahampahatongavanareo saina an'ilay olona mbola miziriziry eo amin'ny fitondrana na dia efa mitsangana io ary le tena tompon'ny fahefana dia ny vahoaka zay zany a ny havatra avy aty aminay hijanona treo hoe zany ny tolona ho anareo manoloana zay fanambarana nentin'izy ireo zay zahay a dia sarotiny amin'ny fitiavan-tanindrazana zahay a dia sarotiny amin'ny velirano efa ny fanaovanay tamin'ny vahoaka malagasy ary zahay dia sarotiny koa amin'ilay valeur d'intégrité ka tsy afaka hihemitra ntsony zahay nanao an'io tolona io a mbola tsy naheno angamba nareo hoe nisy na any ministère na fitaratra ray kely monjara vaky tsy nisy na violence tsy nisy na zavatra hafahafa mandeha amin'iny lalan'iny zahay a mamaritra dolo ny mpamarotra enta madinika sy ny karana mivo sy ny rehetrarehetra ny amin'ny sisiny iny satria fantatro zareo hoe ahoana io tolom-bahoaka io arakaraky n'le toetsain'le olona mitarika koa ahoana le toetsain'le olona mitarika reto a zay no zavatra misy a hatreto tsy misy casse tsy misy zéro casse zéro incident tsy misy zavatra hafahafa mihitsy nyseho ka tafika manao fanambarana hanao inona moa io hampihororo dia handratradra-ndray a mbola tsy ampy le teo analakely fa mbo mila ampina ndray satria zay no baiko azonareo a zay no vola azo satria heninay fa nisy vola miliara nandeha tamin'ny alahady a dia fa nitanina ho anay hoe move tena mba nareo le nitsangana teo reny mifampatoky tanteraka ve nareo matoky re olona teo akaikinareo ve nareo satria zahay maheno zavatra maro zay solombava-bahoaka ary maheno renseignement BDB koa dia matoky mifampatoky ve nareo amin'ny tafika ao nanao an'ireny fanambarana reny zaho mino fa tsia fantatray fa misy olona nahazo vola tao ny tiako averina amin'ilay mpitandro filaminana dia sotra hoe zahay a anatin'izay tolona natao zay a dia efa maro ny raha nalatsaka ary mbola tsy mety tsony ny mbola andatsahan-dra eto amin'ny tany sy ny firenena ny angavy anareo zahay a tsy hanao bontolo itsony ampy zay a ny fanaovanao bontolo eto amin'ny tany sy ny firenena ampy zay ny fiarovana ny tombotsoan'olo tokana ka anaovanareo fanambarana miezinezina ny tena irariny vahoaka raha toka ny azo natao nanao fitsapapekevy bahoaka androany hoe inona ny déclaration tokony hataon'ny tafika androanytsika miteny zao dia nareo angamba no afaka mamaly azy hoe inona ny déclaration tiany vahoaka ho heno amin'izao tsika miteny zao tsy misy na mpivarotra anankiray tsy misy na olona anankiray mpandraraha eto amin'ny tany sy firenena satria eo analakely no anaovantsika ny tolona amin'izao fotoana zao tsy misy manidy varavarana tsy misy mba olona hoe matahotra ho very fananana matahotra ho simba fananana ka anaovanareo anareny déclaration reny porofony hoe mivodoly a ny famarotana rehetra eo analakely tsika miteny zao iny zany na tena andra anaovana an'ireny branlena an'ireny menace à peine voilé ataonareo reny menace à peine voilé ataonareo ny solombava-bahoaka mbola tsy ampy ny bomba lacrymogène nataonareo taminay mbola tsy ampy ny tifitra raraka nataonareo taminay mbola tsy ampy ny tifitra balle réelle nataonareo taminay zay teneny rajonary mampianina hoe tsisy balle réelle zany kory tany amin'ny interview ny tany amin'ny RFI zahay tao zany ny fampitifitra raha azoko tsara zahay tao zany a no efa voavoasaina dia ny fampitifitra tao anaty tao zahay a fa tsy nisy raha nalatsaka ka miantso ny fahatongavan-tsainantsika zahay miantso an'ilay fitiava-tanindrazana nananareo zahay a ary miantso an'ilay teny fanevanareo hoe ho an'ny tanindrazana fa tsy ho an'ny hery rajonary mampianina sotra tompoko lahy makatsika trotrovavy